anio alatsinainy fa 9 volana febroary taona 2024. Evanjely masina nosoratan'ny Masina Marka nalaina tao amin'ny toko 9 andininy faraka 10 hatramin'ny 13. Ahoana no hitadiavana ity taranaka ity famantarana? Tamin'izany andro izany nanantona an Jesosy ny farisianina ka niadevitra taminy sy nangataka famantarana avy any an-danitra taminy mba hakany fanahy azy. Dia nisy mafy izy ka nanao hoe ahoana no hitadiavana ity taranaka ity famantarana? Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy homena famantarana ity taranaka ity. Dia nilaozana izy ireo ka niondrana tsambokely indray izy nakeny ampita. Izany ary ny tenin'ny Tompo, deraneo anao ry Kristy.